I Moraranokala dia tanàna miala 720 kilometatra avy eo Moramanga, mihazo ny lalam-pirenena fa 470 makany Alaotriny. Faritra midadasika, mamokatra ary milofo tanteraka amin'ny fambolem-bary ny mponina eto. Napetraka teto nitetika asa santatra farma volovary izay fitoerana fikarohana sy ho fampiofanana ny tantsaha sy fanatsarana ireo itao mahakasika ny fambolem-bary. Tany midadasika toy izao no hoajariana ho lasa tanimbary. Ity dia kotsakotsaka ny filazam-pezan'izany azy. Ny rano dia akora fototra ho an'ny fambolem-bary. Noho izany dia ilaina ny manana rano ampy tsara avy aty amin'ny loharano mba andrahana ireo tanimbary amin'ny fotoana ilana izany. Ilaina vita tsara ny tatatra mba ahafahana anitarana ny rano andrahana ny tanimbary. Nefa kosa rehefa tonga eo amin'ny fotoana tsy dia ilana rano be dia anariana ny rano mba hanamaina ny tanimbary rehefa tonga amin'ny fotoana ilana izany. Eo amin'ny resaka fanadiovana tany kosa dia ilaina baranina ireo bozaka, kapaina ary esorina ireo hazo miaraka amin'ny fakany. Rehefa vita izay rehetra izay vao miroso amin'ny fandogana ny tany. Idirantsika indray eo amin'ny resaka asa tany. Karazany telo ny mahazatra ny aty amin'ny faritra Pezanzano eo amin'ny resaka asa tany. Eo ny asa piosy, eo ihany koa ny asa misary, ary farany ny asa amin'ny motoculteur. Ampiasaina izy ireo anaovana ny famadihana amin'ny bainga sy amin'ny tehana izany ka andemena ny tanimbary. Tsara ny mampiasa ambioka voafatana. Ilaina fatarana araka izany ny karazany ara-pitombona na 20 andro na 20 andro. Ankehitriny dia misy ny ambioka malady sahaza ny toetrandro eto Madagasikara toy ny vary X265, ny vary laniera. Ankoatry ny rano moa dia tsy azo atao latsa-danja ihany koa ny zezika amin'ny tony resaka fambolem-bary tony satria izy no miantoka amin'ny fitombon'ny vary no sady fototra ihany koa eo amin'ny resaka abetsahan'ny vokatra. Azo ampiarahana tsara ihany koa ny zezika organika na fantatsika hoe zezipahatra na koa compost ampiana tosika zezibazaha toy ny DAP sy ny URE izany. Ny tanimbary lonaka dia manome vokatra tsara. Koa ireto ary misy fampitahana tsotra anavahantsika amin'ny vokatra azo eo amin'ny fampiasana zezika sy eo amin'ny olona tsy mampiasa zezika.
efa tonga indray le fotoana fanetsany taotsika hiaranetsy asavare asavar tsy vitan'olo kamokamo anteny araiky miasa raiky mahita fasarotany tsikiritirity 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 mahita fasarotany mahita le fasarotany asavare asavar tsy vitan'olo kamokamo anteny araiky miasa raiky mahita fasarotany tsikiritirity 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 mahita fasarotany mahita le fasarotany asavar 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 asavare asavar 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 asavare asavar asavare asavar asavare asavar asavare asavar misy karazan-droa ny tanketsa ny tanketsa andrano ary ny tanketsa atanety izay tondrahana moa ny tanety ny ahitao vaovao eo amin'ny fambolem-bary dia mandrisika ny fiavotana ketsa tanora 7 andro ka hatramin'ny 12 andro ary soroana rehefa maka azy fa tsy ongotana tsy nisy mihitsy ny fatambary raha tsy nisy ny vary famboleo ary mory vary mafantatra miariary baneriary tsy mahazo vary santambokatre santambary zanahary nanome vary tany ankaratra tany dia miparitaka rano nosiny ny fambolem-bary mbola malalaka ny tany tsy mety ritra ny rano sy vary tany sy vary ny olombelona sy vary ole valy andao ambolo vary andao ambolo vary tsy mitsahatra amin'ny fikarohana ho fanatsarana amin'ny fambolem-bary eto Madagasikara fa mpiarana ireo ahitao vaovao ankehitriny dia nahazoana vokatra tsara hatramin'ny 4 taonina sasany na mihoatra hitanao teo fa maro ny safidy fafy ve ketsa mivoatra SRI ve germoire ve ketsa boleta ve ny tanjona dia iray ihany mamokatra vita tena arabary sy anatsarana ny fari-piainana amin'ny alalan'ny fivarotana ireo amin'ny bava eny an-tsena firy amin'ny tantsaha malagasy no efa resy lahatra fa ny famokarana ihany no ivoahana amin'ny fahantrana